androany mifidy ny anjara tsara ianao dia eo tongotry ny tompo tsy hanenina mandrakizay ianao ny amin'ny antongavanao eto dao tsika hitsangana fa fahasoavana manokana ho aso anao nampisian'Andriamanitra nyity fotoam-bavaka ity dia ndao tsika hifaliny amin'izany ary lisa-tsekondra amin'ity fotoam-bavaka ity dia ndao ararototsika tena iaonantsika amin'Andriamanitra andraisantsika izay famangina manokana satria etineto zasy ianao misy famangina manokana tiany hamangina ny fanahintsika lafim-piainantsika rehetra vavaka arytsika to raha eo mankasitraka anao zay fa ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tany sy izay rehetra eo aminy Andriamanitra maître du temps et des circonstances androany ty fotoana ity tsy kisendrasendra eo amin'ny fiainanay fa ianao no namboatra azy ianao namboatra n'ity andro androany ity ary nalahatra ao amin'ny andro androany hoe iaona aminao eto amin'ity toerana ity zahay miankohaka amin'izany fandaharanao zany zay satria ao ambadiky ny fandaharanao dia ny anasoanay foana dia mankasitraka zahay entinay ianao nitrehanao ary zao fotoam-bavaka zao satria ianao no nandahatra azy dia sokafanay malalaka ao anao zao fanamaso loha ary misandra teto ianao misandra tamin'izao toerana zao misandra tambonin'ny fiainanay tsirairay avy ninina fiainana ny lalovanay tamin'iny herinandro iny sy tamin'ny segondra talohan'izao fotoam-bavaka zao dia aoka ianao nisandratra fanamasono misandra tao am-ponay misandra tamin'ny fiainanay ary amin'ny sainay sy ny fanahinay manontolo mba ho fotoam-bavaka tena iaonanay aminao zao fotoam-bavaka zao fanay masono ary fotoam-bavaka tena iasanao amin'ny fiainanay misy zavatra tianao atomboka vaovao amin'ny fiainanay manomboka androany dia ampisinao zao fotoam-bavaka zao misy zavatra efa natomboka ao tamin'ny taona lasa fa tianao hotohizana amin'ity taona vaovao ity dia nampisinao ty fotoam-bavaka ity misy zavatra voaforononao ihany koa dia nampisinao ty fotoam-bavaka ity koa miasa mahery fanamasonao ao anatinay sy amin'ity fotoam-bavaka ity ho voninahitr'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ianao fanamasina mandrakizay ane amin'ny anaran'i Jesosy amen. Famarinana riavana tsika kristiana na ny olombelona rehetra dia samy mandalo ady avokoa samy mandalo problème samy mety misy zavatra lalovantsika amin'ny fiainana fa ny zavatra mahafinaritra dia izao na mandalo ady ary tsika dia tsy maharava antsika zany satria misy fitiavan'Andriamanitra ny baiboly milaza ao Malakia 3:9 fa izao Jehova tsy miova ka ianareo taranak'Israely tsy ho rava fa izao Jehova tsy miova fa ianareo taranak'Israely tsy ho rava Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ary ny fitiavan'i Jesosy tsy miova mandrakizay tsy mety levy mandrakizay ny riavana ny fitiavan'Andriamanitra karaha mety androany eo toerana dia mba samy hivavaka foitsika dia nao mba hisaotra manokana ny fitiavan'Andriamanitra hoe misaotra Jesosy fa na ninina atrehako amin'ny fiainako rehetra dia tsy maharava ny ady atrehako androany satria miazona ny fitiavanao dia misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao manokana dao mba samy ankasitrakantsika hoe Jesosy io ninina mety lalovako androany amin'ny fiainako dia tsy maharava any zany satria miazona ny fitiavanao ninina mety marary iainako androany na difficulté na fahasahiranana mety iainanao androany dia mba lazao anatin'ny vavaka hoe Jesosy io tsy maharava azy zany satria miazona ny fitiavana dia mba inao nitoy ao anatin'ny vavaka hoe misaotra ny anomezanao any fitiavanao misaotra ny anohananao anany fiainako ny fanohananao any fiainako rehetra dia porofa misy ny fitiavanao tananao miazona ny fiainako dia porofa misy ny fitiavanao ny fiainako mbola mijoro
dia porofo fa misy ny fitiavanao dia mba inao nitoy anatin'ny vavako hoe misaotra fa miantoka manokana ny fitiavanao Andriamanitra misaotra fa manangana ny fitiavanao misaotra fa tsy mety manadino ho an'ny fitiavanao misaotra fa mamela ny eloko rehetra ny fitiavanao misaotra fa manasitrana ny fitiavanao ary misaotra fa manohana ny fitiavanao ny fiainako mbola tsy rava androany dia porofo ny fitiavanao fiainako tsy mety potika androany dia satria misy ny fitiavanao araka ny lazainy teninao hoe tsy miova ny fitiavanao Andriamanitra dia ianareo taranak'Israely tsy ho ravy Jesosy fa misy ny fitiavanao ny fiainanay misy ony ny fitiavanao ny fiainanay fantatro izaho sy ny fitiavana sy ny fitiavana miadana ny foko miadana ny foko misindany misindany fantatro izay inoko fantatro izay inoko sy ny fitiavana sy ny fitiavana miadana ny foko misindany afatsy anao sy ny fitiavanao afatsy anao tsy ahy tsy miova fa mandraky izay tsy ahy ianao tsy ahy ka nao foana izao rehetra izay
manisoany fiainana mianakavy ny fitiavanao, fitiavana tsy mety reraka amin'ny tany fitiavanao. Dia ho iraintsika izany androany, ianao tsy ahy, eo amin'ny fitsanganana androany malasanao Mandrakiza siayana pasanatritsika fotsiny tany Ianao tsy ahy ka nafonas izao rehetra ho akaratsika mafimafy ny feo atsika. Ianao tsy ahy tsy miova fa mandrakiza siayana Ianao tsy ahy ka nafonas izao rehetra Tompo mbola tsy aiana Eo am-pitsanganana androany vavaka farany ho ataontsika hoe misaotra Jesosy fa mety miova ny fitiavan'olona fa ny fitiavanao tsy miova mandrakizay. Mety miovaova ny olombelona Andriamanitra fa ny fitiavanao tsy miova mandrakizay. Mety miovaova ny zavatra iainako androany fa ny fitiavanao tsy mety miova mandrakizay. Mety miovaova ny situation ny fiainako androany fa ny fitiavanao tsy mety miova mandrakizay. Mety tsy voatery takatry ny saiko ny zavatra iainako androany fa ny zavatra haiko dia tsy miova ny fitiavanao. Zavatra raketiko any anatin'ny foko mandrakizay hoe tsy miova ny fitiavanao Andriamanitra. Zavatra haiko dia mitoetra ny fitiavanao. Ianao tsy ahy sy miova fa mandrakiza siayana Ianao tsy ahy ka nafonas izao rehetra Ho akaratsika fanana Tompo mbola tsy aiana Ianao tsy ahy sy miova fa mandrakiza siayana Ianao tsy ahy ka nafonas izao rehetra Tompo mbola tsy aiana Tompo mbola tsy aiana apetratsika ho fasiny tanantsika fotsika ny tanantsika dia mba hoavaka izao raha sitrakitsika Jesosy io misaotra fa tsy miova ny fitiavanao, misaotra fa maharitra mandrakizay ny fitiavanao ary mitoetra mandrakizay ny fitiavanao. Fitiavana tsy mety reraka mitia, fitiavana tsy mety reraka manisoa ary fitiavana tsy mety reraka manandratra ny fiainako. Misaotra Jesosy fa tsy miova ny fijerinao ahy fa mijery ahy ianao amin'ny maso ny fitiavanao. Tsy misy adosoana, tsy misy heloka, tsy misy faharatsiana afaka manasaraka ahy amin'ny fitiavanao mandrakizay satria zanakao aho dia tsisy afaka mafa ny fitiavanao amin'ny mandrakizay. Ianao tsy ahy
tsy miova fa matraiky izay tsy aianao ianao tsy ai kanao fona ka masy toerana moramory makasitrakaandriamanitra fa tena marina loatra fa tena tianay ianao malgré mety tsy fantanterahanay rehetra andriamanitra dia tianay foana ianao tsy miova mandrak'izay ny fitiavanao andriamanitra satria fitiavana mandrak'izay tokoa ny tiavanao anay ao anatin'izany fanahy mivavaka izany ihany dia ito anatin'ny vavaka tsika maky tenin'andriamanitra anankiray zao ny natoky fa 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jesosy namalika nanao hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy ka akany aminy izahay ka hitoetra ao aminy ka akany aminy izahay ka hitoetra ao aminy androany te hitoetra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy Jesosy te hitoetra ao am-potsika Jesosy androany fandaoko mba ho mariky ny fitiavantsika ho mariky ny famalitsika an'izany fitiavan'andriamanitra izay fanatsotsotsika teo izany ndoko androany mba hamaly an'izany fitiavan' Jesosy zany te hiditra eo amin'ny fiainantsika izy te hiditra ao anatin'ny lafim-piainantsika rehetra izy ndao amin'izao fotoana izao tena anomana fotoana mety minitra vitsy fotsiny androany fa ndao mba hisafidy anjarako sy anjaranao ny hisafidy androany hoe anaiky ve tsika hampandroso an' Jesosy anaiky ve tsika hampitoetra an' Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsy mbola anjaran'le olo eo akaikinao akory fa tena ianao sy Jesosy rehetra aza jerena hoe iza mampandroso an' Jesosy aza conditionnena amin'izay mety tsy hanananao androany fa ndao tena hiteny mihitsy hoe Jesosy io vavaka tsotra androany hisafidy hampandroso anao eo amin'ny fiainako ampy izay fotoana lava rehetra izay mety nampandrosotsika zavatra hafa teo amin'ny fiainantsika mety karazana olombelona karazana fiainana hafa mety vola mihitsy nampandrosotsika nitoetra betsaka tao anatin'ny fotsika teo amin'ny fiainantsika fa ndao tena hiverina tanteraka amin'Andriamanitra androany teneny tsotra amin'izao fotoana izao hoe manaiky androany hampandroso anao anatin'ny foko misafidy androany hampandroso anao anatin'ny foko Jesosy tsy ao anatin'ny fotsika ihany fa ny saitsika ny fanahintsika ndao hiteny manaiky androany Jesosy misafidy androany Jesosy tsy hampandroso zavatra hafa fa tsy hainao rehetra amin'ny lafim-piainantsika rehetra mihitsy koa dia teneny hoe misafidy androany Jesosy hampandroso anao amin'ny lafim-piainako rehetra afaka nytantsainao mihitsy omeko fotoana mihitsy ianao amin'izao fotoana izao mba hitanisany fiainanao dia hampandroso an' Jesosy hoe manaiky mandrosoa Jesosy eo amin'ny fiainako mandrosoa eo amin'ny fiainanay mianakavy mandrosoa eo amin'ny asako mandrosoa eo amin'ny fidiram-bolako mandrosoa eo amin'ny fianarako eny hatramin'ny nofinofinao hatramin'ireo karazana mety vision anao eo amin'ny fiainana dao hampandrosoantsika Jesosy tena vavaka tsotra androany fa ianao miteny ao anaty an' Jesosy zany no ilainy androany
tsy voatery teny mafy ianao reny eo akaikinao fa teneny mora ao anaty an Jesosy hoe misafidy hampandroso anao ataovy amin'ny fandresendahatra mihitsy hoe tonga soa amin'ny fiainako ianao Jesosy fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo dia hitoeranao kasi hoao Jesosy fa manantenanao hoe fafaran'izay ilaiky zao mba ho averintsika hatramin'ny voalohany an'izany Olha feuna, chega não a pouco, famani rimbafiana, tenho muda halala não, sente olha feuna, chega não a pouco, famani rimbafiana. Abaravarana kamando eritrereto amin'izao fotoana izao hoe mandondony eo ambaravarany fonao Jesosy mandondony eo ambaravarany fiainanao Jesosy amin'izao sekondra izao ndao tsy ho avelantsika amin'izao fotsiny fa ndao tena hanokatra ny amintsika rehetra hanokatra ny fiainantsika rehetra mihitsy hoe androany Jesosy tena mampandroso anao eo amin'ny fiainako mandrosoa Jesosy dia ataovy izay tianao atao eo amin'ny fiainako mandrosoa Jesosy dia ataovy izay mety aminao amin'ny fiainako da ohatra anatin'ny fotsika mihitsy tenentsika hoe mandrosoa Jesosy dia ataovy izay mety aminao anatin'ny foko mandrosoa Jesosy dia okenao no anjaka ao anatin'ny foko okenao no anapaka ao anatin'ny foko fa sokafako anao ny amiko rehetra dony amintsika rehetra mihitsy mba ho sokafantsika amin'izao fotoana izao indro Andriamanitra mandondony eo ambaravarany fiainanao indro Andriamanitra mandondony eo ambaravarany fonao teneno hoe ty androany Jesosy ataovy izay mety aminao eo amin'ny fiainako teneniko hoe Jesosy eo mandrosoa dia okenao no anapaka eo amin'ny fiainako mandrosoa Jesosy dia okenao no anjaka eo amin'ny fiainako fampandrosoantsika an Jesosy eo amin'ny fiainantsika dia faneketsika fa Andriamanitra mikontrôle ny zavatra rehetra tianao ve Jesosy ny contrôle ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao tianao ve Jesosy ny contrôle ny ao anatin'ny fonao tianao ve Jesosy ny contrôle ny zavatra mety sarotra lalovanao androany safidy ry havana andao hisafidy hampandroso azy zavatra tokana ny takian'Andriamanitra zasy anao manaiky mba hampiditra azy teneno hoe ty Jesosy eo raiso ny contrôle amin'ny fiainako raiso ny fiandrianana eo amin'ny fiainako raiso
raiso ny fanjakana ny fanapahana famarinana ravana tsy afaka androso mihitsy jesosy raha tsy zasy hainao mihitsy aloha no manaiky ndo tena ny amintsika rehetra mihitsy nosokafa teneny sokafako malalaka anao mivaravarany fo mivaravarany saiko mivaravarany fanahaka sokafako malalaka ao anao jesosy mba hidiranao no avoko rehetra ny fiainako izay mety mbola mampitomany aho ny fiainako mbola mampantantena sokafako malalaka ao anao jesosy mandrosoa jesosy mandrosoa ampidirao fonao mihitsy jesosy amin'izao fotoana izao hoe tonga soa eo amin'ny fiainako ianao manerandany fanatreana maniriny fo te hitoerana kasiwao jesosy famanantena nawe mandrosoa jesosy mandrosoa amin'ny fiainana tsirairay avy androany raiso ny fiandriananao mandrosoa jesosy tonikira amin'izao feokira andeha amin'izao fotoana izao dia mba ianao mihitsy nianana fotoana amin'izao fotoana izao izay ao am-ponao amin'izao fotoana izao mba teneny eo anatrihan'i jesosy teneny hoe anao a jesosy io anao ny fiainako jesosy io no mandrosoa eo amin'ny lafi-piainako ianao jesosy fa tena mila anao ny fiainako akenao anapaka ao anatin'ny fonay jesosy teneno mihitsy eo anatrihan'ny tompo amin'izao fotoana izao hoe anao ny fiainako jesosy io tsy zavatra hafa tsony mikontrôle ny fiainako fa anao a enao ny etaetany tsirairay avy jesosy fantatry efa eto ianao ary miaino anay mandrosoa jesosy vao mba eo mpitsanganana amin'izao fotoana izao mandrosoa jesosy tongasoa ianawe maneranany fanatreana maniriny fo te hitoerana kasiwao jesosy famanantena nawe fafarandiza ilay mandrosoa jesosy io mandrosoa eo fiainanay sy mifona rehetra amin'izao fotoana izao raha mba mety aminao dia ndao mba apetrakintsika eo amin'ny faritry ny fotsika ny tanantsika dia mba amerina an'izao vavaka izao amin'ny fotsika rehetra jesosy kristy tompo ambarako androany horehatra any an-danitra hore ety an-tany horeny amin'ny tontolo ara-panahy horehatra any amin'ny tontolo ny fanaratsy rehetra
fa anao a jesosy anao tanteraka ary anao mandrakizay a ambarako androany jesosy fa na manao ahoana na manao ahoana zavatra mitranga amin'ny fiainako zavatra mety hitranga amin'ny fiainako ambarako androany anao a jesosy anao mandrakizay a anao tsy misy fetra anao tsy misy fepetra jesosy io na hivaly ny vavaka na mbola miandry ny vavaka ambarako jesosy fa anao a na ahoana na manao ahoana lalana mbola hitondranao ny fiainako raiso androany amiko rehetra mandroso jesosy mandroso jesosy tonga soa ianao e fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo dia hitoeranao kasiwa jesosy fa manantenanao e fafaran'izay ilaiky sy tiako ny hoanilana fafaran'izay ilaiky sy tiako ny hoanilana ka mahazo mipetraka moramoritsika amin'izao fotoan'izao ry hava azaravana ny fifatoanao fa eto andriamanitra eto jesosy kristy tompo ary eto ny fanahy masy hoy ny tenin'andriamanitra manao hoe fa zarehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'andriamanitra mba tiako izao sy anao amin'izao fotoan'izao mba minitra vitsy eto anatrehan'andriamanitra eto anatrehan'i jesosy eto anatrehan'ny fanahy masina amin'izao fotoan'izao ilaza hoe misaotra anao andriamanitra fa raha tsy nomenao hery tsy tonga zanak'andriamanitra takatra ry havana malala amin'ny tompo nomeny hery zao sy anao mba ho tonga zanak'andriamanitra tsy mbola nomeny vola tsy mbola nomeny zavatra fa nomeny hery zay rehetra mahatsapa fa tena nandray azy tamin'ny fony rehetra androany ianao mba ilaza misaotra noho ny amin'ny herinao fa tonga zanak'andriamanitra ianao mba hivavaka zao sy anao amin'izao fotoan'izao ianao mba hanohy ny vavaka jesosy io azoko averina eto indray ianao fa manaiky miaiky ary mandray anao aho ho tompo sy mpamonjy fiainako satria mila ny herinao aho efa tonga zanak'andriamanitra aho kehitry fa mbola mila ny herinao ny fitsanganako isanandro mila ny herinao ny fitsanganan'ny fiainako isanandro mila ny herinao fanahy maso mila ny herin'ny fanangananao tokantrano zay misy ahy mila ny herin'ny fanangananao ny fiainam-panahy mila ny herin'ny fanangananao fanahy maso ny tontoloko rehetra tiako mba hivavaka ianao amin'izao fotoan'izao lazao amin'andriamanitra amin'izao fotoan'izao lazao amin'i jesosy lazao amin'ny fanahy masina reraka amin'izao fiainan'izao raha tsy eo ny herinao ho any amin'iza tompo fa tsy ho aminao ianao rery ihany no afaka ianky raha mety misy fahadisompana tenany eo amin'ny fiaina ny herinao no afaka manangana raha mety misy ratra eo amin'ny fiaina ny herinao no afaka mampitsoro ahy
eny raha sanatria misy faharesena azy eo amin'ny fiainako andriamanitra mba any amin'izany mba hiantoraka any amin'izany no andondona varavarana andriamanitra any amin'izany no hitady mpamasy amanoko fa fantatry fa ao aminao izy ao aminao rery ihany andriamanitra ao aminao rery ihany fanahy masy ao aminao rery ihany Jesosy Kristy ilay misy ny hery azo iantehena arasena misy zavatra mangeja anay andriamanitra misy zavatra mety mamatsotra anay mety fahotana ao aminao rery ihany misy fanafana ao aminao rery ihany misy ny hery ny fanafana zay voalaza ny tenao boky Koritiana faharoa toko fahatelo andiny fafito amby folo manao hoe amin'ny anarana Jesosy ary ny tompo zany fanahy izany ary izy zay toerany fanahy ny tompo no toerany fahafa ry havana malala eto andriamanitra amin'ny fotoana aza velan-dary zao fotoana zao fotoana tena ahafahana manakaiky an'Andriamanitra fotoana tena ahafahana miverina tanteraka amin'Andriamanitra fotoana zao androany tena azo lazaina mihitsy hoe fianteherana tena izy eo amin'Andriamanitra aza metehitra amin'ny hery hafa aza metehitra amin'ny herin'ny diplôma aza metehitra amin'ny herin'ny fahafantaran'olona aza metehitra amin'ny herin'ny mety ho titre fotsiny ao am-piangonana mba hiatehitra amin'ny hery fanay raha misy amintsika rehetra mety manana ratra mety manana zavatra lalovana manokana andro ozy izy ianao hoe tompo tsy mety afaka amin'ity zavatra tsy mangeja loatra mety any am-piasana zany mety any am-pianarana zany mety any amin'ny fiarahamonina zany eny mety ao tokatra mety ianao rery mahatsapa tsisy mahita mety Andriamanitra koa mety mahita fa ianao mba ilaza hoe mety ho fanahinao to aoka isy fanafana vaovao tsy haiko ianao raha batery amin'izany amin'izao fotoana zao fa fotoana angato atongavatsika sy anao hita amin'ity toerana ty tao fiangonana tahaka an'izao za ry havana hitady fanafana manoka za hitady fiadanana manokana za hitady hery manokana satria fantatro fa tsy manana ninina hiadivana amin'izao fiainana zao tsy manana hery voatokana hiadivako amin'ny fahavalo amin'ny fanahy ratsy tsy ampy mbola kely loatra ny heriko fa raha ianao zay eo ampipetrahanao mba sandrato fotsiny nananao hoe fanahy masy mba tiako zany fanatrehana zao zany tena andraisako hery amin'izao fotoana zao tsy tiako fotsiny izy fitoam-bavaka mba finarinaritra fotsiny aly hira mba finarinaritra fotsiny ohatra mandre zavatra mahafinaritra fa tokony andre zavatra mahafinaritra misy fiatraka misy fiovoanana anaty koa misy fanafanana anaty koa misy fatsorana fifatorana mivahany anaty koa tsy moramora fotsiny na tsy mahatsapa zavatra nininy ianao zao fotoana hoe fanahy omeo hery fanahy omeo hery renouveleo ndray fanahy masina ny hery ato anaty restaureo ny hery ato anaty visiteo manokana androany fanahy masina transformeo manokana fiainako Família
sanandro toanamikeya aminy sandry maveritsika ihany fanayo atiako mba nandratanana ianao am'izao fotoana zao dia mba kivimo masinao aoka mba hamangy ahikasika anao fanay masin'andriamanitra am'izao fotoana zao aoka mba ho velombelomo zay rehetrarehetra matimaty any anatisika azy aoka mba sandro ny fanay masina ny anteratsika manomboka androany fa eto izy tsy ho diso anjary ianao raha tonga eto androany fa mahery ianao voaka eto androany asandratotananao ry androany manao zay reratreraka ampony reratreraka ampanahy am'izao fotoana zao mandalo tsy fahasalamana reraka no niady rehetra andalovanao am'izao fotoana zao Taka no ina atsutsui fana masina ra itunda famel belumana Zasiana kosa am'izao fotoana zao akafy akamamy manokana zany ary fanay masina zany ianao am'izao fotoana zao sainotsainao am'izao fotoana zao fa misy fanasitranana midina any anatinao any misy famelobelomana tafidina any anaty sy any anatinao any misy transformation misy restauration misy visitation divine ary misy dimension zay tsy mitovy tamin'ny teo aloha fa ho akarin'andriamanitra manokana herinao avy amin'ny alalany hery kansosy any zava-maneny anao hivavaka am'izao fotoana zao mba hiantso farany androany hoany amin'izy avo zay tompo nao mba ho mpitsanganatsika mianakavo miantso farany androany hoany amin'izy miantso aniza mahazo toerana ianao am'izao fotoana zao dia eo mpitoerana aza ravana ny fifatoro aza vela andalo ny apaty-segondra aza vela overy ny apaty-segondra andalovan'ny fanahy masina anatrea ny fanahy masina fa tokony fanararaotra amin'ny fotoana tahaka an'izao riavana malala ho ny tenin'i jesosy tamin'ny mpianany manao hoe fara misaraka amiko ianareo tsy mahefa
dia tsy mahay manao na inona na ina, tsy mahefa na inona na ina. Tanjon'Andriamanitra ny amezan'ny fanahy masina. Raha zany tenin'i Jesosy zany dia tahaka midika fa na inona ezaka ho eto ataoko sy ho ataonao, na inona me motivation anananao, na inona zavatra haitsika na tsy haitsika, raha voalavitra ny Jesosy zasy ianao. dia tsy havita ny inona eny fa na mba te handresy azy, tsisy olombelona tsy te handresy, fa raha mijanona amin'izay fotsiny fa tsy mila ny Jesosy, tsy afaka manantona ny Jesosy tsika, dia ho reraka iany. Fotoana izao akipio masonao, azo angatahana tsara ny fanahy masina, tsy misy fitra ny fanomezana n'Andriamanitra ny fanahy masina, ary tsisy fahadisoana ny mangataka isan'andro fa tombony ho atsika, ary mahaliana ny Jesosy ary ty zanako ty tena miantehitra amika, mahaliana n'Andriamanitra amin'ny fony rehetra mihitsy miantsoantso ny fanahy masina. Ianao mba ilaza ny fanahy io, midina atao anaty, fa mba misy zavatra ohatran'izao mba tiako andresy. mba te ho mpandresy amin'ny fiarahana aminao mandraka, mandra-piavinao eny amin'ny raha o lanitra Jesosy. Mba te ho mpandresy ao amin'ny fiarahana aminao tokoa. Zany mba vavaka atao raha mba mety aminao amin'ny fanetretena rehetra. Ao anatin'ny asan'ny fanompona zay mba nomenao azy Jesosy ty hoe mba tiako aho mba hofatsy ny fanahinao manokana, mba ahafahako manatanteraka ny asan'ny fanompona zay mba nakininao amiko. Tsy vita ny hery maha-olombelona ny asan'ny fanompona ry avy, fa tsy maintsy mila ny hery fanahy masina. Eny fa na dia ny adidy maro iantsoronana ny atokantrano any amin'ny fiainana andavanandro, tena mila ny fanahy masina. Ny fianarana tena mila ny fanahy masina, ny asa mandrarahantsika tena mila ny fanahy masina. Eny hatramin'ny zavatra kely indrindra mety fitadavan'asa azy, fanahy masina. Ny etaeta maro sy ny faniriana lalina rehetra mila fanahy masina. Fa raha toa ka tsy miantso sika, raha toa tsika ka tsy mieritreritra, tsy manana attention hiantso ny fanahy masina, dia tonga amintsika ny tenin'i Jesosy hoe fa raha misaraka amika tsy hahefa na ina. Fa na io midiny anao ka fenao hitanteraka, jako finiezinao ao mandeha tsy ho reraka. Fa na io midiny anao ka fenao hitanteraka, jako finiezinao ao mandeha tsy ho reraka. Tena mila anao tontolo mpianako, tsy haiko raha mainao zay olo zay tsy mahefa ninoninonao sy eo ianao, manilerinao reriany mba mampatanjaka raha mandresy aho tengoiana. Tena mila anao tontolo mpianako, tsy mahefa ninoninonao raha sy eo ianao.
manokana anao zao fotoana zao mba hitsangana dia averitsika ny hira rehetra fotsika ianao mba milaza ilaiko amin'ny tontolo mpiainako rehetra ianao andriamanitra hoe milaza hoe fanahy masina ilaiko amin'ny tontolo mpiainako rehetra ianao Yanao kapenutateraka jakufinerinao au andesureraka fanayomitinyanao atao fa misy fahafenona am'izao fotoana zao arotsaka andriamanitra eto amin'ity toerana ity jakufinerinao au andesureraka sandratsotsananao ary am'izao fotoana zao Milanao tontolo mpiainako tsy mahefa ninonao ratsy anao quaniherinao negli anni mba mampatanjaka ramangesia nuyana tena patanzaka wasaika mivehivavy rehetra hira mafimafy aroany tena milanao okany raha lamba ivavaka hoe tompo sinareo anatry ianao takasika movoka ny ranomasina masisy ianao fanahy masinao rivotra fotsiny ny afaka miala eto fiainana tsika rehetra afara tena milanao mino tompo raha tsy mamino anay iano ahy kasi devant Dieu ary tsay dia ararao dia hitino amin'ny tsirairay avy mazo toerantsika tompo amin'izao fotoana zao ren'andriamanitra leta hitanao matsokita teraka azy fa mandresy ianao amin'ny ady rehetra zay ale mety tsy any tanan'olombelona ho atao fa amin'ny tanan'andriamanitra mety tsy ho vitany vola hovahana fa noho ny fiajotsonao amin'ny fanahy masina dia misy famangina manokana amin'izao fotoana izao mety misy zavatra trehanao manokana hitareraka ny fotsika na tsika manatrika entina mimpanaraka mivata misy ady tsy fantatra ho avy aiza na avy aiza ady ara-panahy mety ho ara-piainana mety ho ara-pahasalamana mety ao amin'natin'ny ankona fa rehefa fanahy masina ny miasa raha tena inonao raha tena hoe tena tao anatinao ny etaeta ny sokatra ho an'ny fanahy masina zay miasa izy ka izy no asaka eo am-pelantanany tsisy aro ry havana malala hoy ny boky ny Isaia 41:10 manao hoe aza matahotra izy fa ombanao
tsy misy andriamanitra afafazon'andriamanitra zany teny zany dia ho an'ny olona reraka po tahaka anao tahaka antsika rehetra indraindray tena mandreraka ny ady fa mahafinaritra dia zao hoy andriamanitra hoe aza matahotra faombanao kipigna masinao dia mba eo mpitoeranao ihany dia mbola zao andriamanitra sotranao any amin'izany teny andriamanitra mihitsy no mitendry aza matahotra alohan'ny atongavaanao teto nety misy tebiteby misy tahotra nety misy fanahiny fa tsopana an-tenana mety zavatra maro zao fa mba tia hita asianako andriamanitra ilaza tompo matoky andriamanitra tia atsapa hoe aiza ho aiza ny alala ny fatokisako azy sy ny fatokisanao azy amin'ny fomba ohatrany aholo no afaka mba ilazanao fa matoky an'andriamanitra ao anatin'ilay fiainana tsara sy mandeha tsara dia fahazadiana fa andriamanitra dia mahatsiaro tsy manadino ny olona toritory fo andriamanitra hitany loatra ny aditsika ry fantany loatra tompo matoky aho mety ny fitondranao ahy azoko antoka ny tananao momba reo anjelinao watopinao miotidina zany andrianao sy overy fanahy asanato zany tananao dia atao mba hiarahiritsika tompo matoky eo amin'izay hitondranao ahy tompo matoky mety ny fitondranao ahy azoko antoka ny tananao momba reo anjelinao tombinao miotidina zany andrianao masaiky ny vehivavy mba hiantsontsonao na tompo matoky ao mapetrao ny tananao ao fona ny tananao am'izao fotoana zao raha mba mety
sotranao zay andriamanitra fa ianao tokoa ilay andriamanitra andrandrainay sy andrasanay amin'ny adinay rehetra na ara-panahy zany na amin'ny adinay amin'ny fiainana andavanandro ianao no andrasanay ary ianao no andrandrainay dia tsy hovery fanantenana zay androany dia manana teny ho anay ianao anatin'izao alahady zao manana teny ianao mba omenanay voa fafo anay ary aina ho an'ny fiainanay na ara-panahy na ny ara-piainana dia mankasitraka indrindra rehefa andriamanitra miteny ianao ary rehefa miteny ianao dia matoy ianao miteny dia anao zavatra ianao ambadika izay dia mankasitraka izay andriamanitra ary sokafany malalaka ho anao fanamasina momba ny rehetra mba sokafo manokana ny fandrenesanay ara-panahy mba andrenesanay anao miteny aminay satria ny teninao dia fanahy ka tsy ho voaray anay amin'ny sofinay maha-olombelona fa raha sokafanao ny sofim-panahinay dia andreanao zay androany dia teny izay omenao anay ho vatso anay indray ho amin'ny fiainanay hatramin'ny fiainanay mandrakizay dia hovoninahitra ao an'izany sokafanay malalaka ao anao momba ny rehetra ary fanahy masonao miteneny ianao fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Afaka mipetraka tsika tompo. Miaraba antsika tsirairay avy mamela ny arahaba ary mino afa nentin'Andriamanitra eto ianao misy teny manokana ho anao indray androany ary izany teny manokana izany Andriamanitra rehefa anao zavatra raha nanomboka ny tany sy izay rehetra eo aminy izy nandefa teny izy aloha dia androany misy teny manokana satria misy zavatra tena tiany ho atao amin'ny fiainanao na ara-panahy na ara-piainana dia raiso izany aoka ho vonina ianao ho concentré tsara tsika indray ny tenin'Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Raisitsika ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny tantara voalohany toko 9:10 andininy 9:10 tantara voalohany toko 9:10 andininy 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Mitadiavany Jehova sy ny heriny le tapany voalohany ihany no jerentsika ary ny tohizantsika eo amin'ny salamo 5:20 andininy 9 salamo 5:20 andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Mampiorina ny tendrombohitra amin'ny heriny izy misikina fahatanjahana izy ray masono manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana amen. Efa nentina teto amintsika riavana hatramin'ny taona lasa iny tapaky ny taona lasa iny hoe tena misy dikany lehibe mihitsy misy dikany goavana fisianao eto an-tany fisiko eto an-tany satria tsika dia velona ho an'i Kristy velona ao amin'ny Kristy ary velona anompo an'i Kristy tsika zany tsy velombelona foana eto an-tany ary tsy hoe velombelona hoe nataon'Andriamanitra hoe alao io atao 20 taona na 90 taona na 100 taona na 4 taona na 4 taona nefa nomanin'Andriamanitra ho asenao tsika dia tsy velombelom-pona eto fa velona ho an'i Kristy velona ao amin'ny Kristy ary velona nompo an'i Kristy amen. Dia ndao mihoatra noho ny tamin'ny taona lasa ho asiantsika dikany ho asiantsika lanjany izany hoe fisiantsika eto an-tany izany fa raha ohatr'izay dia mitovy amin'ny olona tsy manana n'Andriamanitra ihany sika dia hiasa mampimea foana ilay mieritreritra ny tenenin'ny pastera rehefa mitantara izy dia miasa dia mitady vola dia maverivery vola kely dia mihinan-kanina hoy izy tamin'ny fandalovany teto fa manomboka izao sasenao ndeha tena omentsika vidiny sy lanjany manokana fisiantsika eto an-tany ao anatin'izany ary dia hoentin'Andriamanitra indray tsika amin'ity volany ity amin'ny loha hevitra hoe sasenao mba ho kristianina velona fa hitondra fiainana ho an'ny hitondra fiainana ary mpitondra fiainana
hoinitsika ny tanjon'andriamanitra hitondra fiainana ary mpitondra fiainana. Voalohany indrindra dia ao am-pon'andriamanitra. Tian'andriamanitra zasianao mba mitondra fiainana ho an'ny fiainam-panahintsika, ho an'ny fanahintsika, ho an'ny ara-panahintsika, ary mpitondra fiainana ihany koa ho an'ny hafa, ho an'ny manodidina antsika. Mba hahafahantsika mitondra fiainana nefa dia tsy maintsy zasy ianao aloha manana fiainana ao anatintsika, ary fiainana ao anatintsika tsy maintsy manana fiainantsika aloha vao afaka mitondra fiainana ho an'ny manodidina antsika, ho an'ny ara-panahintsika, ho an'ny fiangonana nametrahan'Andriamanitra antsika, ary ho an'ny mission manokana, mission ara-panahy izay nampiasian'Andriamanitra anao sy izaho eto an-tany. Mba hahafahantsika mitondra fiainana ary dia tena mila zasy ianao mba hananantsika n'ilay fiainana hoe tsika aloha manana voalohany izay tsika vao afaka mizara, mba hananantsika n'izay fiainana izay dia mila zasy ianao manomboka androany. Mety efa mivavaka ianao tamin'ny lasa fa manomboka androany mila zasy ianao tena milona mivavaka sy amin'ny fanahy masina. Mila maninona tsika tompoko? Mila milona anaty vavaka sy fanahy masina. Tsy mety tsony zany ilay hoe mifo kely dia saotra Jesosy fa nahazo n'ity andro ity apetraka eo am-pelantananao daholo lalako any tsy ohatratra intsony zany fa tena milonontsika manomboka androany, tena milomanintsika manomboka androany ao anatin'ny vavaka sy ny fanahy masina. Efa tsara izay vitantsika teo aloha, mety hoe 2 minitra alohan'ny andehanana, 2 minitra alohan'ny sakafo, 2 minitra alohan'ny atory, fa manomboka androany tena anomboka zasy ianao. Men'Andriamanitra ny teny misy dika matoa izy manao antsika an'izany, misy zavatra ho ataony ngeza be eo ambadika izany fa manomboka zasy ianao manomboka androany, ilona ao anatin'ny vavaka tsika, ilona ao anatin'ny fanahy masina, angetaheta ho tia milona anatin'ny vavaka sy ho tia milona milomano ao anatin'ny fanahy masina, mangataka ny fanahy masina ary mangetaheta ny fanahy masina isan'andro. Antony voalohany mantsy raha vao milona ao anatin'ny vavaka tsika, tia milona anatin'ny vavaka sy anatin'ny fanatrehan'ny fanahy masina, milona fen'ny fanahy masina, dia antony voalohany lasa misy fampaherezana, mahery ny fanahintsika, dia afaka mampahery ny hafa ihany koa tsika. Tantara voalohany le voavaky teo amin'ny tapany voalohany, tantara voalohany 9:120 dia hoy ny tenin'Andriamanitra mitadiava ny Jehovah sy ny heriny. Dikan'izany ry havana, ny tenin'Andriamanitra mitadiava ny Jehovah sy ny heriny. Zao vanim-potoana iainantsika izao mihitsy tena mila mitady zasy ianao an'Andriamanitra sy ny heriny. Raha ny fiainantsika ny ara-panahy tsy vitan'ny herim-batantsika io hoe andeha kofokofoka be anao ny asan'Andriamanitra dia ety ilay fiarahana amin'Andriamanitra, fa tsy maintsy mitady an'Andriamanitra aloha tsika sy mitady ny heriny. Na ny fiarahana amin'Andriamanitra koa dia tsy vitan'ny heritsaintsika hoe za indray aloha tsy miala amin'ny tompo zany fa andeha foana ko manompo ny tompo, tsy vitan'ny heritsaintsika io fa tena mila an'Andriamanitra tsika dia mila ny heriny fanahy masina. Ary na ny momba ny fiainantsika andavanandro ihany koa aza tsy vitan'ny herintsika, tsy vitan'ny heritsaintsika, tsy vitan'ny herim-batantsika, fa tena mila an'Andriamanitra sy ny heriny zasy ianao. Ary ao ambadiky ny ampaherezan'Andriamanitra antsika hoe tiany ahery zasy ianao dia satria mba tiany ampahery ny hafintsika. Izany hoe zasy ianao zany dia tian'Andriamanitra aneo ny mahizy azy sy ny heriny mba hisy fiantraikany ampahery ny hafa ny fitsiditsika. Antony faharoa dia satria fanahy masina dia mpanangana. Misy tenin'Andriamanitra ny amin'ny Korintianina 2:4-12 manao hoe fa fantatray fa izay nanangana an' Jesosy Tompo nanangana anay koa miaraka amin'i Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo. Ny fanahy masina mpanangana.
nanangana an' jesosy kristy izy nanangana an' jesosy tamin'ny maty izy fa izasy ianao koa marina mbola tsy maty tsika fa zasy ianao raha manomboka ty milona mivavaka sy ny fanamasintsika dia anangana atsika andriamanina ny fanamasina ampahery atsika izy a dia anangana ny fanahytsika ny fiainam-panahintsika dia nyvokatra izany a mety tsy ampozinao akory miteny ianao mampahery olona ianao za dia mpampahery olona fa tsy miteny aho hoe misy karazan'olona be dia be mandalo eo amiko eo amin'ny asa dia tsy manontany aho hoe kristianina ve izy na tsy kristianina fa rehefa misy zavatra teneniny amiko confieny amiko na hoe teniteneniny ohatr'izao dia manomboka miteny aho hoe miteny a principena baiboly fa tsy teneniko hoe misy verset ohatr'izao ny fa izasy ianao a manomboka androany raha vao milona anatina fiainam-bavaka vavaka sy fanamasintsika ninona tenentsika na ho an'ny olona pino na ho an'ny olona tsy pino a dia isy hery avy amin'andriamanitra zany anangana an'ilay olona afaka anangana an'ilay olona tsika satria isaky ny mivavaka sy mifandray milona ao anatin'ny fanamasintsika dia misy zavatra ampidin'ny fanamasina ao anatintsika misy rakitra ara-panahy avy any an-danitra ampidin'ny fanamasina dia hoy ny tenin'andriamanitra any amin'ny Matio 5:5 hoe Matio 12:35 ny rakitra tsara no ho an'ny olona tsara fanahy zavatra tsara tsy hanana rakitra tsara tsika raha tsy milona anatina vavaka sy fanamasina satria andriamanitra avy any an-danitra mampidina zava-panahy ao anatintsika isaky mivavaka tsika sy mifandray amin'ny fanamasina milona ao anatin'ny fanamasina dia na nitenitenentsika aza tsisy hoe verset mety mitovy amin'ny principe amin'ny baiboly fa nyteny tsy ampozinao akory lasa manangana fiainan'olona manangana fiainam-panahin'olona mety possible mihitsy hoe indray andro any ataon'andriamanitra satria efa milona tena zatra milona amin'ny fanamasina sy ny vavaka tsika dia mety possible mihitsy indray andro any hifanena amin'ny olona ianao olona andeha hamono tena dia teny kely na dia mo anankiroa fotsiny hoe aza manao an'izany mety izay fotsiny tsisy hoe verset inona na inona fa possible raha izasy ianao tena hoe milona amin'ny fanamasintsika sy milona amin'ny vavaka dia tena hoe anangana afaka anangana ny olona na ny teny tsy napozintsika aza fa vao maika moa fa ny teny efa hoe homanitsika hoe ndeha hitory filazantsara hiteny amin'ilay olona tianao ne Jesosy anie maty teo amin'ny hazo fijaliana mba ahatonganao hoe tsy ho any amin'ny afo be fa ho any an-danitra ary Jesosy anie tena te hiditra amin'ny fiainanao manokana vao maika fa teny hoe mitory filazantsara ohatr'izany dia tena rehefa zasy ianao no tena hoe hanomboka ilona amin'ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra dia hanomboka na ny teny izay hoe hitory filazantsara tsika tena hitsipona olona ho any an-danitra tsika fa ny efa rano tena vahoaka be no entintsika tsirairay avy ho any an-danitra amen dia tahaka izany koa tena mila milonantsika tsy ampitsony zany manomboka androany le vavaka kely hoe maikamaika marina fa betsaka ny azakazakitsika tya fa tsy maintsy milona zasy ianao manomboka androany efa ohatra natao teto amin'ny fampianarana tato amin'ny fiangonana hoe raha ny kafe zao mofo alonao anaty kafe raha tsopokao indray mandeha le izy dia mandomando kely fotsiny fa raha milonao le kafe mironao anaty kafe le mofo dia anomboka le mofo fa stomy moramora daholo ny tsiron'le kafe stomy moramora foany ao daholo ny fofon'le kafe ary na ny lokon'le mofo aza rehefa tena hoe nilona ela tao le izy tsy fotsifotsy tsony le izy fa lasa inona lokon'le izy lasa marron le izy dia tahaka izany ihany koa zasy ianao raha tena milona ao anatin'ny vavaka milona ao anatina fanamasina dia anomboka tsika
milomano ao anatin'izany a dia hanomboka tsika ahazo ny herin'ny fanahy masina dia ahazo ny fananganany fanahy masina ahazo ny fofon'Andriamanitra avy any an-danitra ahazo ny tsiro avy any an-danitra ary ahazo loko avy any an-danitra ka amin'ny fotoantsika hoe rehefa vontoatra izay ka hizara zavatra ara-panahina ho an'ny ato am-piangonana na ho an'ny olona eny ivelany a dia hanomboka na ianao aza dia gaga hoe ary maninona ary ilay olona miaino ahy nefa za ohatra tsy mahay miteny akory ary a fa ho gaga ianao any amin'ny tontolo rehetra izay misy ianao any na any am-pianarana ho amin'ny mpianatra any am-piasana ho an'ny mpiasa ary na eny an-tsena na eny an-dalana eny aza tsy noho ny mahazaha tsy noho ny mahainao anao fa noho n'ilay herin'ny fanahy masina izay nanangana antsika dia lasa manangana ny olona afaka manangana olona hafantsika ohatra n'ilay kafe le mofo nalona tao anaty kafe dia tsika nilona tao anatin'ny présencen'ny fanahy masina lona tao anatin'ny vavaka dia lasa nandray ny fofona tahaka n'ilay mofo nandray ny fofon'ny kafe ny lokony ary ny tsirony a dia tahaka izay ihany koa tsika dia ho tanteraka amintsika ilay hoe lasa fanahy sy ny tany zasy ianao misy tsirony sira misy tsirony fa tsy sira tsy misy tsirony lasa misy ny tsiron'Andriamanitra ka ninona mety hoe fampahirezana ataontsika eny rehetra eny a dia tena iaino ny olona ary ho tafatsangana ny fiainam-panahin'ny olona dia raha izasy ianao izany izay rehetrarehetra natsoina hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity ianao izay manaraka ny atokantrano any a natsoin'Andriamanitra hanompo ao anatin'ny fiangonana misy ianao dia raha itsika manao asa fanompoana tena hoe any ambadika any tena milona amin'ny fiainam-bavaka milona amin'ny fanahy masina dia tena hisy fiatraikany ny asa fanompoantsika anatin'ny fotoam-bavaka hisy fiatraikany amin'ny fiainantsika tsirairay avy izay manatrika fotoam-bavaka ao ambadika izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoy Paoly apôstôly any amin'ny Korintianina 2:7-7 sy 9 hoe fa raha fanompoana nitondra fahafatesana aza dia ilay voasoratra teo amin'ny vato nisy voninahitra ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy noho ny voninahitra ny tavany izay nialevony tsy mainka izy voninahitra va ny fanompoana momban'ny fanahy Mosesy a talohany nahazoana le didifolo dia tena nilona izy nilona sy nilomano tao anatin'ny vavaka sy ny fanahy masina izy a 40 andro sy 40 alina dia no nivoaka avy eo izy nidina avy eny an-tendrombohitra nisy voninahitr'Andriamanitra ny tarehany dia namirapiratra be tsy afaka nijeren'olombelona tsy afaka nijery izany ny zanak'Israely dia izasy ianao koa izay antsoin'Andriamanitra rehetra hanompo azy hanao asa fanompoana raha tena milona mivavaka sy ny fanahy masina izasy ianao a dia tena ahita ny voninahitr'Andriamanitra tsika ary tena iseho ny voninahitr'Andriamanitra isy voninahitra ny asa fanompoana izay ataontsika fa na dia ny fiainana andavanandro aza dia misy zavatra tena hain'ny fanahy masina atao rehefa hoe milona amin'ny fanahy masinantsika sy ny mifeno vavaka milona amina vavaka milomano ao anatin'ny vavaka misy zavatra eo amin'ny fiainana andavanandro tena hoe tsy maintsy ianarana tsy maintsy mianatra vao mahay an'ilay izy fa izy zavatra rehefa zasy ianao no tena hoe ilona amin'ny vavaka feno vavaka sy feno ny fanahy masina dia izy zavatra tsy hoe ianarantsika fa ataon'Andriamanitra haintsika petrak'Andriamanitra ao anatintsika tany amin'ny andron'ny zanak'Israely a nanao ny tempoly ny fanaka tao anatin'ny tempoly dia misy tenin'Andriamanitra ny amin'ny Exodosy 1:3-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe indro efa nitononoko anarany Bezalila zanakiora avy amin'ny firenen'i Joda ary efa nofenoko fanahin'Andriamanitra izy dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa tsy nianatra akory ity Bezalila ity
fa andriamanitra mihitsy napidina tao anatiny le fahaizana manao tao zavatra be dehibe mba hanaovan'ny asa tao amin'ny tempoly. Dia tahaka izany koa zasenao a misy zavatra mety tsy hoenarantsika ary mety mbola tsy haintsika treto fa isy zavatra raha tena ilona aminatina mivavaka sy ny fanahy masina zasenao a dia isy zavatra tenenao ary mety ianao ary ho gaga mihitsy hoe ary taiza ary ny nahaizako an'izany tao amin'ny fanahy masina nandrotsaka tao anatinao. Dia tsy vaovao amintsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Zakaria 4:4 hoe tsy amikery tsy ampatanjahana fa mifanahiko Jehovah tompony maro. Isy zavatra tsy ho vitan'ny herintsika tsy mitanjakintsika fa ho ataon'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika raha milona raha tia milona sy milomano anaty vavaka sy fanahy masina zasenao. Fanahy masina ihany koa ry havana dia fanahy afaka manome aina mamelona tondra fahavelomana. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 5:2 hoe fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahinaina na afaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Dia ny Apokalipsy 1:1-1 koa dia miteny izao ny tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa afaka ny atelon'andro sy tapany dia nisy fanahinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo ary nizoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy. Rehefa milona zasenao a tia milona ao anatin'ny vavaka sy ny fanahy masina dia lasa mitondra fiainana ho an'ny fanahintsika. Misy fahavelomana indray ao amin'ny fiainam-panahintsika ny ara-panahintsika dia lasa mitondra fiainana ho an'ny hafa zasenao, mitondra fahavelomana ho an'ny hafa. Mety zavatra kely ny zarainao a mety manana verset misoratra kely ireny ianao dia menao an'ilay olona na hoe teneninao mivava fa verset kely anankiray a fa lasa mitondra fahavelomana ho an'ny hafantsika. Farany ry havana ny fanahy masina ihany koa alohan'ny farany a fanahy masina ihany koa dia mpampiorona. Ary raha vao hoe milona zasenao anatina vavaka sy fanahy masina dia lasa tafahorona ny fiainam-panahintsika. Mety mandalo ny ady rehetra na ara-panahy na ara-piainana fa tafajoro foana zasenao raha itsika ilay hanomboka ilona anatin'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra manomboka androany. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamo 5:1 hoe mampiorina ny tendrombohitra amin'ny heriny izy, misikina fahatanjahana izy. Fanahy masina ihany no ahatonga asenao hitoetra, tafatoetra mandra-piavin'i Jesosy Kristy na mandra-pialantsika etỳ tany a. Fanahy masina ihany no mampiorina sy mampitoetra antsika. Possible any aorianany hoe nara-pitso azy, possible mihitsy hoe vao mahita anao ny olona dia lasa mandroso ara-panahy ho azy. Ndaontsika manomboka amin'ny alahady mba hitsasenao raha vao mahita antsika. Mahita anao a, mahita ny zokery azy zao dia lasa ndroso ara-panahy ho azy. Dia tahak'izay tsika tsirairay avy a na ny ao anatin'ny ekipa na ny mpiara-mivavaka rehetra, tsika rehetra ndao tena anao defitsika, tena ilontsika manomboka androany alina, ilona anaty vavaka sy fanahy masina. Dia ho hitantsika ny amin'ny alahady vao mahita anareo aho zao dia tonga dia mandroso ara-panahy be. Dia izaho koa nefa rehefa mba mahita anareo dia mba androsana ara-panahy. Amen. Fa tsika tsirairay avy a manomboka amin'ny zokiny indrindra hatramin'ny zandry indrindra anao dia fitsika hoe tsy hoe rehefa mahita ny anona dia ohatran'ny kivy ratsy fa manomboka izao mahita ny tsirairay anatin'izao fiangonana izao tsika dia androso ara-panahy zasenao. Amen. Fanahy masina ihany koa dia rehefa milona anatin'ny vavaka tsika dia tena lasa manome aina izy, manome zavatra be dehibe izy. Ka manomboka androany andao tsika tena ho feny vavaka. Misy ny vavaka izay zaraina amintsika isaky ny voalohan'ny volana ataovy 10 minitra
tena anatitra 5 minitra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsika tsirairay avy avitan'izany ve ianao hoe 5 minitra raha ataonao normal le izy dia intelo 2 page le izy dia mivavaka n'le vavaka intelo zany fa raha mandeha aingana ianao mety mahavita indimy dia ianao mahita fa mba ho farafahakely no tsika rehetra zany dia mba anatitra tsika eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsy tombony ho an'ny fiangonana zany tompoko tsy tombony ho amin'ny pastera fa tombony ho antsika tsirairay avy tombony anao voalohany indrindra tombony ho antsika tsirairay avy ary tena isy fiantraikan'izany efa milona kely 5 minitra aloha zany iny zany aloha ilay vavaka dia efa mba milona 5 minitra ao mivavaka sy mifanamasiny zasy ianao izay mbola tsy nahazo dia afaka miteny amiko dia andefasako sur WhatsApp fa rehefa milona anaty vavaka sy fanamasiny zasy ianao dia lasa memandroso ara-panahtsika satria ao anatin'ilay izy dia mandray tsiro averiko ihany hoe mandray tsiro avy any an-danitra mandray fofona avy any an-danitra ary mandray loko avy any an-danitra inona moa ilay lokon'ny Mosesy teo amin'ny tavany loko avy any an-danitra ny aiza koa nisy olona hoe lasa mamirapiratra ho azy io ny tare fa tena loko avy any an-danitra ndao zasy ianao mba tena ilona manomboka androany amin'ny vavaka sy ny fanamasina fa hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny asan'ny apôstôly 2:9 hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany mbola manakare-pasoavana be dia be ara-panasy ara-piainana fanamasina fa izasy ianao manomboka androany mila tena tiatsika milona anatin'ny vavaka sy anatin'ny fanamasina ary mangataka ny fanamasina ho tia ny fanamasina isan'andro mihoatra no fitiavantsika ny olona rehetra manodidina antsika mihoatra no fitiavantsika ny tenantsika dia ho tia ny fanamasina ary ilona ao anatin'ny fanamasina mino aho fa nanangana anao Andriamanitra androany dia tafatsangana indray ianao dia mahery indray ianao ndao tsika hitsangana proclame zany eo amin'ny Andriamanitra mahery ao fantananao mahery ao fefa eu ianao natsanganao ka tafatsanganitra mahery lavitra no miatrasa efa resy ao no disandrasana azantsika ihany androany mahery rehefa Mahery fantanandazo mahery ao fefa eu ianao natsanganao ka tafatsanganitra mahery lavitra no miatrasa efa resy ao no nisandrasana misaotranao izay Andriamanitra ho fanoteninao tokoa dia mampahery anay ary androany dia nandeha fanoteninao ianao satria te hamelombelona anay indray ianao te hanangana anay indray ianao misaotranao izay Andriamanitra ny amin'ny taridalanao izay misintona anay tsy hanina sy janona amin'ny izay fatra sy fetrana vavaka vitanay hatreto fa mba tena hiditra androso ary tena napakevitra ho tia milona amin'ny ao anatin'ny vavaka fiainam-bavaka ary ho tia milona sy milomano ao anatin'ny fanahy masina
mankasitraka anao zay andriamanitro ary ampio zay fanamasono sy nytony izay tsirairay avy ary tario izay tsirairay avy isa-jegondra mba tena anantona anao satria izao tontolo zao ny fiainana eo amin'izao tontolo zao dia misintona anay ny toejavatra rehetra amin'ny fiainanay dia misintona anay mba tsy ho tonga eo amin'izay le fanatrehanao zay tsy lonanao sy tsy lona mivavaka fa manomboka amindroany dia mba sytony zahay anana an'izany fiainana milona mivavaka sy fanamasina zany manomboka androany dia tehirizo ary izay tsirairay avy fanamasino ary izay rehetra efa ao anatin'ny hafanana amin'izany sy ahavo ambony amin'izany hoe milona mivavaka sy ny fanamasina zany dia mbola hoentinao lavitra kokoa satria tsy misy fetra andriamanitro fanomezanao ary tsy misy fetra any an-danitra ny fetranay dia ao koa izay mety hoe mangatsiitsika amin'izao fotoana izao dia inao fanamasina ane isintona hitondra hafanana ara-panandray hitondra fifoazam-panandray ary mety misy tena voanomboka mihitsy androany hiditra amin'izany hoe fiainam-bavaka ilona mivavaka ilona amin'ny fanamasina hiditra amin'izany hoe ho tia ny fanamasina ary angataka amin'ny fanamasina tsy tapaka amin'ny fotoana rehetra dia aoka ianao fanamasina ny isintona fanamasina zay rehetra vo manomboka ihany koa androany ka izay tsirairay avy zay nandreny teninao andriamanitra sy mbola andreny teninao dia tsisy ho diso anjara amin'izany hoe ilomano anatin'ny vavaka sy amin'ny fanay masina dia mankasitraka sahady zany amin'izay rehetra ho ataonao ao ambadika zany ao ambadiky ny pa izay ataon'ny tsirairay avy ny dingana izay ataon'ny tsirairay avy manomboka androany mankasitraka izay fanamasino fa izay rehetra mbola tsy hitany maso izay mbola tsy reniny sofina ary tsy niditra tao am-pon'ny olona ninoninona nefa homaninao an'izay tianao fanay masina izay ilona ao anatin'ny vavaka sy ao anatinao fanay masina dia mankasitraka sahady zahay ho voninahitrao any amin'ny fiainany tsirairay avy ary anehoanao ny voninahitrao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Tonga eo amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompontsika riavana androany dia manasanao manokana Andriamanitra manasa manokana Andriamanitra tsy olombelona manasa antsika fa tena Andriamanitra dia ndao mba hiditra amin'izany fanasana zany anatin'ny vavaka zasianao aloha hivavaka antsika tokoa sotranao izay Andriamanitra fa tena sarobidy izany fanasana ao anay izany androany tsy raisinay ho tahaka ny fanasana olona tena hoe faran'izay ambony sy mpanan-karena eto an-tany fa satria ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra ilay mpanjaka ny mpanjaka no mandefa fanasana manokana ho anay tsirairay avy dia faly zahay ary raisinay amin'ny fifaliana sy fitiavana izany androany anefa Andriamanitra dia mba diovy izahay diovy izay Jesosy Kristy diovy ny momba anay rehetra diovy ny fitafipanahanay raha iray latabatra aminao zahay dia mba ho fitahiana ho anay tsirairay avy eny ny raisanay latabatra aminao fa tsy ozina ho an'ny fiainanay dia ho anao any voninahitra amin'izany fanasana masina izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manasany diakona tokoa. There
antsika rehetra izay mandray fanasana tompo manombe fiaina vaovao afaka reutako unirana mikorina anatiko awe manumbe fiaina vaovao afaka reutako sitrana reti quelli sitrana reti unirana mikurina nati qua ma non becchia una volta Fudia wizawane fudia wizanunirano te lazoyan fudia itsangantsika tompoko hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 4:15 sy 1:10 hoe tenin'i Jesosy io ity ny mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo izay omeko azy dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao dia hoy koa ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy toko 12:12 ary izy ireo naharesy azy noho ny am'rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy aintsony izy na dia ho faty azy androany ihinana ny mofo tandindon'ny nofon'i Jesosy ho fiainana izao tontolo izao sasy ianao dia misy fiainana ihinana ny nofon'i Jesosy tsika misy fiainana vaovao indray famelombelomana vaovao indray ho an'ny ara-panahintsika aloha voalohany indrindra ao amin'ny lafim-piainana rehetra samy manana ny fiainana atrehany zasy ianao atrehantsika fa androany isy fiainana izao tontolo izao i Jesosy ny nofony dia isy fiainana famelombelomana vaovao indray ho arotsaka Andriamanitra avy any an-danitra tandindony izao fiainana Jesosy midina ao anatintsika izao ho an'ny ara-panahintsika voalohany sy lafim-piainantsika rehetra aza matahotra tsony ianao fa izy fahavelomana vaovao amin'ny lafim-piainanao rehetra fa afaka aritsika tompoko dia izany fiainana izany koa araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe
na izy ireo na resy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry fiainana tsy hoe ho fiaina miaina fotsiny fa fiainana feno fandresena ho arotsaka Andriamanitra indray arotsaka Jesosy amin'ny alalan'ny rany zao tandindony rano zao ny fandresena ho amin'izay adinao rehetra atrehanao amin'ity taon'ity sy amin'ny lafim-piainanao rehetra sy amin'ny hoavy rehetra manomboka amin'ny ady ara-panahy ny ady amin'ny lafim-piainana rehetra isy fandresena ho arotsaka Andriamanitra avy any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao aritsika merina an'izao vavaka izao. Jesosy io sotranao no ny zao mofo zao tandindony nofonao fiainana ho an'izao tontolo izao raisiko fiainana ho an'ny fanahyko fahavelomana ho an'ny ara-panahyko famelombelomana ho an'ny ara-panahyko manomboka amin'ity sekondra ity isotro ny kapoaka koa Jesosy tandindony ranao izay mampandresy amin'ny ady rehetra manomboka amin'ny ady ara-panahy ny ady amin'ny saina ny ady amin'ny lafim-piainana rehetra dia androany Jesosy isotro izany ranao izany raisiko fandresena amin'ny ady ara-panahy rehetra raisiko fandresena amin'izay nampiady saina rehetra raisiko fandresena ho amin'ny lafim-piainako rehetra sy amin'ny hoaviko manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iara-hinana sy isotro ny kapoaka. Sotranao zay Jesosy io nanoloranao ny tenanao sy ny ranao ho anay. Mankasitraka izay fa acte prophétique izao fa amin'ny tontolo ara-panahy dia misy fiainana be dia be narotsaka ao amin'ny fanahinay ho an'ny lafim-piainanay rehetra ary misy fandresena be dia be amin'ny adinay tsirairay avy satria fandresena omenao dia tsy mitovy amin'ny fandresena eo amin'izao tontolo izao hoe sasatsasany ihany na hoe tena rary izany hoe ny ady rehetrarehetra ny natrehany ho an'ny atleta ohatra ho an'izay rehetra manao ady anatina sport dia tena rary izany hoe nandritra ny karierany dia fandresena foana fa androany narotsaka ao avy any an-danitra ho anay ny fandresena rehetra dia mankasitraka izay Jesosy ary teninao ary mbola manao hoe manoatra no mmpandresy izay dia saotra izay Jesosy ny amin'ny ranao mahatonga anay manoatra no mpandresy anoatra no mpandresy koa ny tsirairay avy izay manaraka ny amin'ny tokantrano any ary androtsahanao tsy ataonao diso anjara amin'ny fiainana be dia be ihany koa any amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mikorina anatyko ao manome fiaina vaovao sitranany aretyko foka masoerantsika tompoko nonirana mikorina anatyko ao mikorina anatyko ao manome fiaina vaovao nasao androany tsy uverintsony ao tsy uverintsony ao nonirana afakare utakwe afakare utaku nonirana sitanani aretiko sitanani aretiko
sotrany tompontsika ry havana raha afaka mba ndray latabatra tamin'ny tompo tamin'ity androany ity zay tena inoko fa sarobity satria Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka mba nanasitra antsika iray latabatra aminy. Inona moa tsika manoloana ny olo-masina sy ny anjelan'ny lanitra ray manontolo mba mahatonga an'Andriamanitra manokatra ny fanasana ho ana olona tsintsinina ohatra tsika tena sarobity zany hatroany. Ny fotoanan'ny firaisana latabatra amin'ny tompo ohatr'izao no fampatsiahivana tsika hoe ohatry ny ahoana ny refiny fafoizana amin'ny manatiora mahandriamanitra azy tena naiky nahafoy izay tsara indrindra. Ny lanitra ray manontolo no nafoy Jesosy mba ho fitiavany asy ianao, mba ho tombony ho an'ny fanahiko sy ho an'ny fananao. Araka ny fampahirezana izay noentin'ny pasteur atao anatin'ny afatra teo, inona no mahery rehefa mahita anao ny olona, inona no mirehatra ny anatin'ny hafa rehefa mahita anao izy, ary amin'ny arabola anao androany, inona no mahazo tombony amin'ny arabola antsika. Sany ny antony fanatitra mba tonga ny arabolako sy ny arabolanao izy tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny amin'ny antom-pisitsika mba izy tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny hery, inona ny tombony fanjakan'Andriamanitra amin'ny hery omen'Andriamanitra anao isan'andro isan'andro. Amin'ny tanjaka, amin'ny fahasalamana, amin'ny fofonaina, inona ny interehan'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay rehetra anananao androany. Fa andao raha afoy ho an'ny tompo zasy ianao androany, afoy ho an'ny tompontsika ao amin'izany fahatsapana zany hoe tompo mba tiako amin'ny alalan'ny arabolako dia aherin'ny fanjakanao. Amen. Androso ireo tompona andraikitra izara valopy, andray valopy ianao, raha iso zany valopy zany mariky ny fanekeny ao anatrehan'Andriamanitra fa ianao dia velona ho an'ny tompo, tsy amin'ny ampaham-piainana ihany fa amin'ny fiainana ray manontolo. Atolotro anao Andriamanitra, atolotro ho anao Andriamanitro, atolotro ny tenako rehetra, omeko anao ho varo tsy mifoy. Vetsika ihany androany, atolotro anao, atolotro ho anao Andriamanitra, atolotro ny tenako rehetra, omeko anao ho varo tsy mifoy, ry tompo Sijakao para sunawe sundatsi betika aza bauana para sunawe sundatsi betika aza bisa kanan sekian diarah yang suasana dua mana sunawe sunat si bejika zang bauana reto fanatitra retsika eo anatrihan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto anatrihanao zay androany manatanteraka sitraponao. Tonga eto anatrihanao zay androany Andriamanitra mifofeny fanetretena sy fankatoavana ny teninao. Fa amin'ny alalan'ny fisina eto an-tany ny tena marina tsy mandehandeha ho azy
mizavatra be da be andriamanitra zay ampifamatoronao amin'ny resaka fanatitra malanolona nyrety fanatitra reto indrindra andriamanitra no tianay anaovana fanekena androany ho hitany tontolo ara-panahy ho reny tontolo ara-panahy rehetra fa ny fiainanay iray manontolo andriamanitra dia fanatokanay ho anao tsy ny herinay ihany tsy ny tanjakay ihany tsy ny fonay tsy ny sainay tsy ny fananay fa ny tontolo mpiainanay rehetra andriamanitra dia afonay ho anao hatramin'ny ara-bolanay andriamanitra dia tiana hifamarotra tanteraka aminao nampisianao zay eto ambonin'ny tany andriamanitra mba ho tombo no an'ny fanjakanao novonjenao zay andriamanitra nomenao fiainana feno famonjeny zay andriamanitra mba ho intere ho an'ny fanjakanao amin'ny alalan'izao fanatitra zao andriamanitra no anaovanay an'izany fanekeny zany fa hatramin'ny ara-bolanay dia vely ho an'ny intereanao ho an'ny interean'ny fanjakanao mba hisy fiatraikany ho an'ny famonjena fanahiny hafa mba hisy fiatraikany ho amin'ny fikarakarana ny fanahiny hafa ary mba hisy fiatraikany andriamanitra ho amin'ny toyany ho avy ny fiainan'ny fanjakan'andriamanitra ray manontolo ny ara-bola zay nafoinay amin'ity androany ity raisoso miaraka amin'izany andriamanitra tontolo mpiainanay rehetra hatramin'ny atsipiriany kely indrindra hatramin'ny atsipiriany zay mety hoeritreretina efa lehibe indrindra tompo tsy misy ho azominaina kely akory ary fa fonay tanteraka ao anao zany misy ihany koa zay rehetra mety tsy afaka nanomety amin'ity androany ity andriamanitra ianao ny hita manokana ny tsirairay avy satria andriamanitra tsy mba manavakavaka ianao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo a nanaovana isy anoranay an'reto fanatitra reto a eto anatrianao misaotra indrindra ray io amen mbaraisunao mbaraisunao simberikaza bauanao mamerina ny arabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manonona fiadanana sy fahasoavana rehetra ao fanahy masina ry havana malala tonga ny fotoana ao anatin'ny filazantsika raha mbola tsy miveneny amin'ny raha ololanitra Jesosy dia etondray ny fotoanantsika menakavy amin'ny telo ora tsy diso eto Cachan manentana anao mba hitondra namana mba hiara-igoka fahasoavana ihany koa hitahaka atsika fanatrehan'Andriamanitra no tsika mba hanentana olona amen ao anatin'izany ihany koa dia tsika manana famakiteny manomboka ny alady tahaka an'izao ary izay koa any an-tanana antsika mianakavy ny vakitentsika manomboka amin'izao alady zao dia ao amin'ny bokyny fitomaniana misy toko 5 ao ary manambatonga ny farany herinandro amin'ny andro asabotsy dia Ezekela toko voalohany tahaka an'izao ary ny fomba makitsika azy anio alahady hatramin'ny talata boky ny fitomaniana toko voalohany ray avy ny alarobia fitomaniana toko roa avy toko roa azafady toko ny alakamisy hatramin'ny asabotsy kosa dia Ezekela toko roa avy ary mbola nantanana iantsika ihany koa satria ny fiangonana dia manana fifatikanana rehefa alarobia iarahantsika fiangonana ren'ny fiangonana ny Madagasikara zany dia ny amereo any Madagasikara isaky ny alarobia tontolo andro izay any an-tanana antsika amin'ny feno faherezana satria tena ilayntsika ny fifatikanana ry hava ilayntsika ary izany indrindra no anto manokana iarahantsika amin'ny fiangonana any Madagasikara izay tena hisy firaisampozy firaisan-kitsika rehetra ho amin'izany aorianan'izao fotoan'izao ihany koa dia afaka mandray antsika pasteur Tantely raha misy amintsika tena mba mila vavaka raha misy amintsika mila torohevitra raha misy amintsika mba nahazo fahasoavana sy fitahiana
afaka mandrayntsika pasteur tantely a atao mbadika ty efa misy toerana sahazan'izany ary aorinan'ny tsodran'ny pasteur tantely tsika rehetrarehetra ry havana dia hoentam-panompon'Andriamanitra ihany koa ny rafiderana mba manasantsika rehetra mba hiara-hitsangana raha mpasitrakintsika dia mba andray nitsodranotsika aorinan'izay izy izay ny filazantsika tompoko. Namonto anay tokoa ianao teto, natomboko teto ny nampilona anay tao anatina vavaka sy fanahy masina ary mangataka izay fanahy masina mba tsy hoatsaritra ao intsony izany fa tena hosotoninao ary aza melana intsony izay tsirairay avy manomboka amin'ity segondry ity fa tena mba ho tafiditra tanteraka amin'izany io tia milona vavaka sy fanahy masina izany dia mametraka ny tsirairay avy eo ampelantananao raha isaraketo izay anatrika herinandro vaovao petraka eo ampelantananao manokana izay rehetra mararina ny tonga eto na ny any atokantrano na mety any amin'ny hopitaly ihany dia izy famanginao fanahy masina ary izy fanatanteranao fanasitranana izay efa nataon'i Jesosy. Saraketo koa izay dia mety misy aminay reto na any atokantrano any anatrika olana manokana amin'io herinandro io fanahy masina ianao ny aloha lalana izany andravana amin'ny kitontaona ary anoritoro ny varavarana varahana ary anapatapaka ny hidivy rehetra dia omba ny olona ao tsirairay avy enenao manomboka amin'ny zoky indrindra hatramin'izany indrindra ary hotonomoko amin'ny anaranao ihany koa Jesosy Kristy tsodrano avy aminao araka ny teninao amin'ny Romanina 9:1 ary raha ny fanahin' izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no melona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Tonomoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anangana anao tokoa ane Andriamanitra fanahy masina ny anangana ny ara-panahinao anangana ny fitiavanao vavaka anangana ny fitiavanao ny fanahy masina anangana ny fitiavanao tenin'Andriamanitra sy ny zava-panahy rehetra anangana indray izay rehetra efa rava amin'ny fiainam-panahinao. Tonomoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fanahy masina ny anangana no avinao tsy anangana no avinao irery ianao fa ny fanahy masina no anao izany tanan'Andriamanitra izay namola volanao ohatra ny ekipondreninao no anangana no avinao ara-panahy sy ny ara-piainana anangana ny hoavy ny taranakao dia hovoninahitran'Andriamanitra ny fiainanao manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rainay izany an-danitra ho amasinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay izay nasaza ao anay ary mamelana eloka tahaka namelana izay meloka tamina ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manavanay ratsy fa anao ny fanjakana simitry ary ny voninahitra manitra izay amen. Tomba ity tanana mahafontontsika aloha no famezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity ka mafaly ianao dia tsika ianao ity tanana mihoatra lavitra moa izany androany izay tsara indrindra misy amen. Mba faly koa ianao fa tonga teo akaikinao io olona teo akaikinao io dia mba hisaory izy androany misaotra anao iny araka tonga mivavaka teto androany sady mba tsikitsiky tsara ianao na dia le vidin'le naviko sy le gasoil lanino anao fotsiny tiany ange ianao dia tonga foana izy amen amen. Antany izy mbola ho afy ianao amin'ny hery ahoana hoany antany izy amin'ny firy le fotoana amin'ny hery amin'ny firy hony sy ny tena kory leo teo akaikinao teny ve izy amin'ny telo amin'ny telo ry havana malalo amin'ny tompo alohan'ny sara antsika eto androany mba tia pahery anao hoe nanomana an'Andriamanitra ny tsara foana ianao amin'ity taon'ity mety le hita amin'ny masonao androany mety le réalité iainanao androany sy ianao tena mampitomany ty zavatra iainako androany ty mety mampitomany fa mety foana io tsara foana ny ao ambadika io tombonao anao foana ny ao ambadika io mety ozy ianao hoe mafy be le olana lalovako androany mampametraka fantaninana hatramin'ny fiarahako amin'ny tompo hoe ohatra ny ahoana tsara ty fiarahana amin'Andriamanitra ty fa te hampahery anao a tsara foana Andriamanitra tsara foana io ny ao ambadika izay rehetra avelan'Andriamanitra mitranga amin'ny fiainanao androany na mahafinaritra anao tsy mahafinaritra anao tsara foana io mba azonao mpiaina kely ve ny diminio akaikinao dia tenena izy hoe tsara foana io rahalahy tsara foana io rahavavy a tsara foana io sahoana ozy ianao isa mino an'izany androany tao mahita tanana mafo antombo izay rehetra mino fa tsara foana io
fa aminao rery anaty arizeriko raha resy ao izy tonande fa zao no averibery koa zaiko manande afaka miaramira letsika androany famindram-pony fiantrano famindram-pony fiantrano fahasoavany antsarany tsy ola vititsy misy farany lehibe arany tsy sotry zany vaovao hoe isanandro vaovao fa ninonino ahoana tsara hoe tsara fô lehibe tsy maintsy ale raha milorerakalia rofirofiny jolobe fizaona veritolazaina atoampo tsika rehetra miaraka androany famindrambony fiantrany fahasoavana tsarany solariamonanao Wow,